mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifalinana riavana no iarabanantsika ity talata fa 20 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ny ry havako dia ny taratasy nosoratana ho an'ny Filipianina. Filipianina toko fahatelo, Filipianina toko fahatelo andininy fa 7:10 ka hatramin'ny andininy fa 1:20. Filipianina toko fahatelo andininy fa 7:10 ka hatramin'ny andininy fa 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, aoka samy anahakay ianareo ka adin'io izay mandeha araka ny ainanareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko amin'ny fitomaninako ankehitriny. Fa fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy ireny. Fa haverezana no iafarany, ny kibony no andremaniny, ny fahamenarany no voninahiny, fa misainany amin'ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay hanaovany tena ny fihetren-tenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Ry Ray Masina manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fa 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Paoly: ry rahalahy, aoka samy hanahaka ahy ianareo, aoka samy hanahaka ahy ianareo. Tsy dia tena mahazatra loatra antsika ry havana araka ny fitaomantsika amin'ny soratra masina ny hoe mijery olona na makatahaka olona. Tsy dia modely mahazatra antsika loatra ny manao lasitra olombelona. Indrindra antsika protestanta dia resy lahatra fa ny fiainam-panahy ny mpino dia manomboka eo amin'ny fananana any Kristy ao anaty, ny fananana ny fanahy masina ao anaty izay mibaiko ny famindra ny fiainana isan'andro. Fa eto dia manafatra Paoly manao hoe manafa ahy. Izany hoe Paoly dia mipetraka ho toy ny raby tamin'ny andron'ny vanim-potoanan'ny antikite. Dia nisy ny atao hoe raby, Jesosy dia raby. Nisy any ireo raby izay nampianatra any Paoly ry Gamaliela sy ny namany. Dia ireo raby ireo mandrakariva dia tsy hoe modely alaitahaka na mpampianatra amin'ny alalan'ny hoe fampianarana, fanomezana fahazazona an-tsaina na fahendrena ihany, fa mandrakariva koa dia modely alaitahaka amin'ny fomba fiaina, amin'ny toetra, amin'ny fomba fijery sy ny fiainana isan'andro mihitsy. Dia eto Paoly dia mipetraka ho toy ny mpampianatra zany, mpampianatra ho azo alaitahaka, mpampianatra ho modely. Ho antsika malagasy dia zavatra mandeha ho azy amintsika mihitsy ny hoe manahaka. Ny tolo malagasy ary moa dia nahana fomba fiteny mihitsy ny hoe nizafy mpanahaka. Itsika dia manao zava-dehibe ny jeren'ny maso, toetrantsika malagasy. Itsika dia firenena na vahoaka manao zava-dehibe ny fijery na ny hita maso, observateur hoy itsika. Zay no mahatonga ny malagasy amin'ny fomba fijeriny dia saika mora mahita ny endrika ivelany izy, mora mahita ny atsipirin-javatra izy amin'ny alalan'ny maso, satria manao zava-dehibe ny hita maso ny vahoaka malagasy na ny toetrantsika malagasy mazava ho azy tahaka tsy nanana rehetra io. Satria ny olona manao zava-dehibe ny hita maso tahaka antsika dia manao zava-dehibe ny mari-dalana, manao zava-dehibe ny repère, manao zava-dehibe ny mari-dalana eny am-pandehanana eny. Ary anankiray amin'izay mari-dalana ary antsika tahaka dia ny olombelona. Ny tandrefana dia ny mari-dalana ny azy dia tsy voatery hoe ny velany, tsy voatery hoe olombelona,
fa ny tsika dia mandrakariva de ny olombelona de mety tena atao ho modely ho repère fatatsika amin'ny fomba fijery malagasy tena nentim-paharazana zany. Zay no mahatonga atsika manao hoe rehefa mandeha de mandrakariva ny maridarantsika de ny zavatra eny ivelantsika, ny masoandro, ny atsinanana, ny andrefana, zany no maridalana tonga atsika am'izay tiatsika ale, zavatra hita maso zany. Ary fomba fanaontsika raha hoe aiza nareo de hoe atsy ambadiky ato atsika, atsy ambadiky ribongy atsy akaikin'itsy hazo itsy sy ny tahaka zany, raha toa ka tsy zany mihitsy ny fomba fanoron-dalana amin'ny vahiny tandrefana. Amin'ny tandrefana dia tsy zay loatra fa ny azy dia amin'ny ankavia, amin'ny ankavanana, zany hoe le tenan'ny olona ihany ny maridalana. Amin'ny tandrefana de ny tenan'ny olona ihany maridalana ho azy, eny amin'ny tenany eny maridalana, fa malagasy kosa dia ivelan'ny tenany maridalana, masoandro, ny tendrombohitra, ny hazo sy ny tahak'izany. No zany dia olona mora makatahaka isika, zavatra mandeha ho azy amin'ny toetratsika ny hoe mora makatahaka isika, mora mijery ny olona manodidina atsika, ary zay mahatonga atsika na mora ampianarina zavatra tsara na mora mianatra zavatra ratsy, satria zay hitatsika dia alaitsika tahaka avy hatrany. Io tsy hoe ratsy na tsara, tsy hoe fahambaniana velively zany, fa zay le toe-tsaina hoe manao zava-dehibe ny hita maso ka mety ho zay mahatonga atsika kingakinga kokoa mameriny zavatra, kingakinga kokoa amin'ny famerenan-javatra satria manao zava-dehibe ny hita maso isika. De mandeha ho azy amitsika mihitsy zany ny fahatakarany no tenenin'ny Paoly tony manao hoe manahafa ahy naoka akatahaka. Am'izao antsika zao de somary menimena be ihany ny ataotsika hoe mitaraina ihany mireny hoe tsisy olona azo alay tahaka tsony eo anivon'ny fiarahamonina, tsy misy olona azo atao modely tsony amin'ny fiarahamonina, fa amitsika malagasy any zay farafahakeliny de ny ray aman-dreny dia olona alay tahaka. Zay mahatonga teo amin'ny fiarahamonina malagasy tsy de tena ny fanakaiky be loatra ny ray aman-dreny sy ny zanaka, fa anelalelan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka de mbola misy ny zoky, ndraindray mbola misy ny dadan-dreny, ndraindray mbola misy ny ravavin-dreny, satria mba tsy ahitany arakaraky ny anakekezana be loatra koa mantsy no ifankahitana toetra ka manjary tsy ahafahana mametraka le olona ho azo alay tahaka. No zany dia mandrakariva zay no mahatonga ny hoe teo amin'ny tolo malagasy dia ny ray aman-dreny dia alay tahaka, ary dia ny zoky koa alay tahaka, ny mpanabe dia alay tahaka, ary ireny rehetreny dia maridalana ahafahan'ny olona mandesy miaina maha olombalona azy. Eto ary Paoly de takaritsika mihitsy ny hoe aoka hanahaka ozy Paoly, zany hoe jereo dinio dia alayvo tahaka. Tsy de mora loatra ho an'ny fiaina kristianina no teneny zany, fa ndraindray aza de mety ho mahazatra ny olona de arak'ilay tononkirany maleo manao hoe aza nataoko natao fa zay lazaiko ho tantera, zany hoe aza alaina tahaka mihitsy fa zay zavatra lazaiko fotsiny arahana. Izany filozofia zany dia filozofia ny taonjato fa raiky amby roapolo, filozofia tandrefana, ny hoe aza raha mijery ihany nareo dia diso fa zay lazaiko fotsiny arahana, dia filozofia tandrefana zany. Fa eto Paoly dia manao hoe ny kristianina de olona vakatahaka, ary ny mpino dia olona vakatahaka. Ary dia raha ohatra ka mamaky ity Filipianina toko fahatelo ity isika dia fakatahaka amin'inona ary Paoly? Be de be ny soratry Paoly azo akana lesona momba ny hoe toetra tiany alaitsika tahaka na hanahafatsika azy. Fa amin'ity Filipianina ity kosa de farafakely misy zavatra telo izay halaitsika tahaka amin'ny Paoly. Ny voalohany amin'ny toko fahatelo izay eto am-pelatanantsika dia hoy izy manao hoe ry rahalahy mifaly. Ny zavatra hanahafatsika amin'ny Paoly ka tian'ny Paoly hanahafatsika azy ary tokony toetra hanahafa ny olona ny kristianina dia ny toetra manana fiaina mpifaliana, ny fiaina mpifaliana, zany hoe ny mampiavaka ny fiaina kristianina ka rehefa mitazana azy ny olona mba hanahafan'ny olona azy de izao olon'ny fifaliana izy. Raha mitenitsika hoe olon'ny fifaliana tsy hoe olon'ny vanitika akory, tsy zay loatra endrika anankiray isehon'ny fifaliana ny tsikitsiky, fa izao ny hoe fifaliana eo dia lay toetra mifanohitra amin'ny fiferotana iny.
lay toetra mifanohitra amin'ny tebiteby, lay toetra mifanohitra amin'ny tahotra, lay toetra mifanohitra amin'ny fanahina, lay toetra mifanohitra amin'ny orooro amin'ny tebiteby isan-karazany. Fa ny hoe fifaliana de zao fa lay toetra ao anaty mahatoky fa tsara ny ankehitriny ary afa-po amin'ny fiainana ankehitriny tsy manahy ny amin'ny ho avy. Dia itoetra io ara ny tian'ny Paoly anahafatsika azy. Ary zay rehefa ko malala de tokony fijoroana vavolombelony mihitsy ny hoe olon'ny fifaliana izy. Ny olon'ny fifaliana de zao olona mahay mizara fifaliana koa mazava ho azy. Fa ny olon'ny fifaliana dia olona tsapanao ho manam-piadanana ka mahay mianina amin'ny fiainana isan'andro, olona tsy miferinaina. Tsy hoe manana ny ampy na tsy manana ny ampy tsy hany ny olana amin'ny olon'ny fifaliana. Fatatsika fa Paoly any de tsy hoe nanana ny ampy na tsy nanana ny ampy zay loatra. Paoly tsy hoe nanankarena na Paoly na hoe nahantratsy zany loatra Paoly. Fa ny fiainan'ny Paoly dia napetrany tamin'Andriamanitra. Ary zay fametrahana fiainana tamin'Andriamanitra izay de nanjary nahatonga fifaliana tao anaty. Averimberin'ny Paoly Filipianina moa de atsika eo ambany eo Filipianina 4:4 mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Hoy zao indray mifalia. Averimberina ny tenin'ny tompo mihitsy ny amin'ny tenin'ny Paoly mihitsy ny hoe fifaliana. Afaka malala da ho ary isika hanahaka an'i Paoly ary de koa mba ho tahafiny manodidina antsika olon'ny fifaliana ary mizara izany fifaliana izany. Fa ny faharoa lehibe zay toetra tian'ny Paoly anahafatsika azy ko amin'ny toetratsika isan'andro de faharoa lehibe de hitatsika amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy. Hoy izy manao hoe nefa izay azoko ho tombony de nataoko ho fatiantoka noho ny amin'ny Kristy. Ny anahafatsika amin'ny Paoly ka tian'ny Paoly ho toetratsika ary iainan'ny kristianina faharoa de zao olona izay mikendry ny fahatsarany Kristy ka manaiky ho matiantoka amin'ny lafiny materielina mihitsy aza. Hoy Paoly, eny tokoa ataoko ho fatiantoka ny zavatra rehetra noho ny fioarana ny hahatsarany fahalalany Kristy. Ny anahafatsika ny Paoly ary tian'ny Paoly ho alainy olona tahaka eo amintsika de zao ny zava-dehibe ny tombony ho atsika de itsika mikatsaka ny fahalalana any Kristy, manao mihoatra lavitra noho ny zavatra hafa ny fikatsahantsika ny fioarana ny amin'ny fahalalana any Kristy, mitady mikatsaka izay mety ka hatonga atsika hioatra amin'ny fahalalana any Kristy noho ny fikatsahana ny zavatra zao tontolo zao. Hoy Paoly hoe nataoko ho fatiantoka ny zavatra rehetra. Hebreo angeo izy sady avy amin'ny Hebreo ary dia raha misy olona itoky amin'ny nofo de mba afaka nanao zany keo Paoly saingy zao nataoko ho fatiantoka zany rehetra zany. Afako am'izao andro taonjato ianantsika zao de tsy manao zavatra ny olona raha tsisy tombony. Rehefa misy zavatra ampanaovina olona na iangaviana olona na amin'ny sehatra ina na amin'ny sehatra ina de zao tsy manaiky ny olona raha tsy mahazo tombony. Satria ny lojikan'ny olona dia efa lojika napetraky ny kapitalisma ka manjary mandrakariva eo mandrakariva ny fitadiavana tombotsoa na profit amin'ny zavatra maro samihafa ary tsy manaiky ny olona raha tsisy tombony. Tsy voatery lo tombony andrasan'ny olona, tsy voatery ho tombony ara-bola loatra na ara-materiel na araka zavatra hita-maso, fa tsy tian'ny olona ny manao zavatra raha tsisy zavatra izay misy tombony ho azy na tsy hita-maso azy io. Mety ho fifaliana fotsiny na efa zatra ny olona manao hoe inona no azoko am'zany, inona mitombotsoa am'zany, mitondra inona ho ahy. Zany lotsika zany dia eto de tian'ny Paoly tsy ho toetratsika. Lay toetrany hoe tsy manao zavatra raha tsy misy tombony ohatra ho an'ny hafa.
Fa eto zany dia tiany Paoly hotoetratsika ny hoe tsy maninona ny maty antoka no ny amin'ny tompo, tsy maninona ny maty antoka no ny zava-dehibe de zao, tsy hoe tanjona kokoa le vaty antoka, tsy zay, tsy hoe rehefa maty antoka de mety, tsy zay koa, fa ny hoe maty antoka no ny amin'ny Kristy, maty antoka no ny amin'ny fanarahana ny Kristy, maty antoka no ny amin'ny no ny amin'ny hazo fijalian'ny Kristy. Zay no tiany Paoly ho toetra ny mpino. Firiavako no manaiky ho maty antoka no ny amin'ny hazo fijalian'ny Kristy. Ary dia izany toetra manahaka ny Paoly zany, manahaka ny Kristy koa aza ny amin'ny toe-tsaina tsy mpitady valiny, toe-tsaina tsy mpitady tombony, toe-tsaina tsy mitady takalo mandrakariva, indrindra amin'ny lafiny ara-pinoana, amin'ny lafiny ara-maha-kristianina, fa toe-tsaina hoe tsy mampaninona ny maty antoka amin'ny ara-materialy io satria manana ny tompo zay fahafenona. Fa ny fahatelo ravako malala izay tiany Paoly anahafatsika azy de zao olona manana tanjona izy, olona manana tanjona izy. Andininy fahatelo ambin'ny folo fa efa tsy ataoko ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha nataoko, manadino ny zavatra aoriana ka miezaka hanatratra ny zavatra eo aloha, miezaka hanatratra ny marika. Olona manana tanjona, tsy hoe ny kristianina ravako malala satria olona manan'Andriamanitra mpiantoka, manan'Andriamanitra manan'Andriamanitra mikarakara azy dia tsy manana tanjona, fa ny olona manana ny tompo koa de olona manana tanjona izy, manana marika zay apetrany izy, manana maridalana izy handrefesany ny fombiazany, manana maridalana izy handrefesany hoe aiza ho aiza moa za zany zao. Io le teneniny manao hoe miezaka hanatratra ny marika, izy ihany ny mametraka ny marika, fa izao izy ihany ny mandanja manao hoe tratrako le marika, mila miezaka. Ravako malala, kristianina manahaka any Paoly de kristianina manana tanjona, zany hoe misy dikany zany le fiainana. Marina loatra fa miandry ny fiavin'ny tompo isika, fa tsy midika zany manao hoe satria miandry ny fiavin'ny tompo isika dia ny fiainana no mitondra atsika, tsy ny fiainana no mitondra ny mpino fa ny mpino no mitondra ny fiainana. Tsy ny fiainana akory no mitondra atsika ka atopatopa amin'ny fiainana am'izay hitondrana azy eny ny mpino, am'izay fotoana zay dia toy ny akoho fahelin'ny rivotra, fa ny mpino no mitondra ny atao hoe fiainana, satria ny mpino mitondra ny fiainany, tompon'andraikitra amin'ny fiainana izy, mahafantatra ny dikan'ny fiainana izy, marina loatra fa tsy hahafeny fiainana manontolo akory isika. Fa izao kosa manana tanjona ny mpino, ary rehefa manana tanjona ny mpino de zao izy no mametraka ny maritefy hoe eto any tanjona atrehiko, eto ny dingana manarana, eto any dingana manaraka. Ary Paoly de zay mihitsy, zay mahatonga ny Paoly nanana planina na 10 misionera maromaro, 10 misionera amin'ny Paoly voalohany, 10 misionera amin'ny Paoly faharoa, 10 misionera amin'ny Paoly fahatelo, Paoly nikasa ho any tonga tany Atène, Paoly nikasa tonga tany Espagne, nikasa ho any Espagne, Paoly nikasa ho any Roma, sy ny sisa rehetra, satria Paoly de nanana tsy hoe vision ihany, fa zao tena nanana tanjona, nanana programa, nanana fandaharana asa, ary nandamina zay rehetra hoentiny manatratra izany fandaharana asany zany, izany tetikasany zany. Fa indraindray mantsy itsika mpino de ampifanoheritsika indraindray ny finoana sy ny saina, ampifanoheritsika indraindray ny programa sy ny finoana. Indraindray tsika ina moa natotoronaovana programa fa angantsy Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra. Paoly angina nanana programa fa teny am-pandehanana teny Paoly dia navilin'ny fanamasina. Ohatra hoe Paoly any dia tsy nieritreritra no any Makedonia, tsy nieritreritra no any Filipy mihitsy aza, zay nanoratany Paoly ty taratasy ty, fa nitarihin'ny fanamasina izy tamin'ny lany fahitana ka nitenen'ny fanahy hoe mita makaty Makedonia. Zany hoe ny fitarihin'ny fanamasina atsika de tsy midika mihitsy hoe tsy ilaina ny fanaovana fandaharana asa, tsy ilaina ny fanaovana programa, tsy ilaina ny fanaovana teti-bola, tsy ilaina ny fandaminana maro samy fanaovana tetikasa maro isan-karazany, fa izao apetraka amin'Andriamanitra reny. Rehefa tian'Andriamanitra ny anaovana ny ampandehanana iny de mahana fahatsoram-po ianao manaiky manao hoe aha, ka tsy zay zany ny sitrapon'Andriamanitra.
ataotsika zay mety ho fandaminana maro samihafa fa hain'ny tompo ny manitsy atsika am'izay zavatra tiany ho tanterahantsika. No zany laveko marana de ny olona manahaka any Paoly de olona eo ambany fahasoavana, ary zany olona eo ambany fahasoavana zany de olona manaiky andrafitra tanjona, ananavina, matetika asa ary mametraky zany eo ambany fahasoavan'ny tompo. Ivavaky sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zahay azona inovakina tamin'ny teny malagasy. Misaotra tompo fa Andriamanitra be indrafo ianao, Andriamanitra tianay ary manafatra anay fa izahay de olona alaitahaka eo anivon'ny fiarahamonina, alaitahaka amin'ny fitondratena tsara, olona alaitahaka fa manana fifaliana, fiadanam-po, fahendrena koa aza, olona alaitahaka ka olona manaiky ho faty antoka noho ny amin'ny filazantsara anao, olona mandeha araky ny fahasoavana, pino mahatoky fa efa mana fahafenona aminao Andriamanitra ka de mahafoy ny zavatra rehetra ho anao. Mihoatra noho zany nanafatra anay ianao fa izahay dia olona alaitahaka amin'ny fomba fiasa ka manana tanjona, manana fandaminandraharaha ary indrindra manana laminazy. Tompo, meo anay ny fahaiza mandamina, ny fiainanay mba hatonga anay ho modely azo alaitahaka mandrakariva. Ny fanahinao masina no fanahy endry mampianatra anay, de mitoera diam-ponay Jesoa, anapaky eo amin'ny fiainanay hatrany ny fiadananao sy ny fahasoavanao. Dia mametraky izao herinandro fa manomboky izao sady zay eo am-pelantananao, mba ho herinandro isian'ny filaminana, fifaliana ary fiadanam-po ny herinandronay. Misaotra Jesoa. Amen.